Manodidina ny 100,000 hatramin'ny 70,000 ny raharaha izay miakatra eny anivon'ny fisarana malagasy dia saika mahakasika ny adi-tany avokoa raha ny tarehimarika farany voaray. Maro ireo mponina mikolay noho ny fitarazoan'ny raharaha sy ny fisian'ny kolokolo mahakasika izay adi-tany izay eny anivon'ity rafi-pitsarana ity. Ankilany, vitsy ireo mpiasa misahana ny sampan-draharaha amin'ny fananantany ary kely ihany koa ny teti-bola-panjakana natokana ho amin'izany hoy ny teo anivon'ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Ny sampan-draharaha amin'ny fananantany anontaniako antsika hoe mitombo ve ny habean'le birao, ny tsara ve ny fitaovana ampiasaina, mitombo ve ny isan'ny mpiasa ao, mihoatra n'le olona mila n'le servisy. Dikan'izay nandritra n'izay fotoana nifandimby izay ny tombo ny asan'ny mpiasa ny sampan-draharaha amin'ny fananantany. Ary tombo koa ny asa ho eny amin'ny commune amin'ny guichet foncier, dikan'izay mifanatsahaka amin'izay ve ny fitaovana ampiasaina sy ny olona miasa sy ny vola ampiasaina. Any zany le ady hevitra tokony atao. Ataontsika hoe eo amin'ny firenena betsaka ve ny budget atotony fanjakana ho an'ny fananantany io, zany tokony jerena. Zany zavatra rehetrarehetra zany tokony jerena fa tsy mifametsihy fotsiny fa hoe inona zany no tokony ho jerena satria ny sampan-draharaha amin'ny fananantany dia mitahiry ny fananan'ny citoyen malagasy. Tsy ampina tsy misy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo mpisehatra amin'ny fananantany antony mahatonga ny olana mateti-piseho ho hatrany ny fanazavana. Manoloana ny olana dia tsisy afaka hiambo mihitsy hoe manana vahaolana fa tsy maintsy mifampiresaka tsika hiteraka vahaolana satria raha hiambo hoe za mahalala momba nitsy nefa lizy ary le olana misy mihitsy zany manafitra atsika, zany hoe mihoatra ny fahefatsika. Dikan'izay tsy ho voatolonao rery io fa tsy maintsy miaraka amin'ny misy alatsika mijery an'izy ary tsy tokony olokolona hoe za rery manana marina fa tsy maintsy mifampiaino hijerena an'izay vahaolana izay. Ianao miteny hoe tribunaly 100,000 mihoatra ny 100,000 mahakasika ny adi-tany, mety ny fodotry ny olana hoe tany fa mety tsy le tany loatra rehefa tonga any amin'ny tribunaly fa mety hoe ianao ve tena mpandovandrakoto tsisy resaka hidiran'ny tany anie zany fa fifandraisan'ny olona samy olona, zany hoe any amin'ny état civil koa zany mety misy olana be dia be. Notanterana omaly tetsy-Antaninarenina ny atrikasa fifanakaloza-kevitra teo amin'ireo firaisamonim-pirenena sy ny mpisehatra eo amin'izay fananantany izay. Atrikasa izay nona fa hitondra fampivoarana bebe kokoa manoloana ireo raharaha adi-tany izay mateti-pitranga ankehitriny.